Mirabanao ny anaran'i Jesosy dia manona fiadanany tompo ho anao sy ny ankohonanao. Hivavaka avy hatrany hiantso ny fanahy masina ho eto amintsika eto. Fotoana mamy atokantsika ho an'i Jesosy zao dia atsohy Jesosy zao, atsohy ny fanahy masina. Saotra indrindra Andriamanitra iray, mendrika indrindra ianao. Lehibe ianao, tsara ianao. Indrindra ny alehibiazanao zany miantso anao zay fanahy masina amin'izao fotoana izao manginy tokantrano tsirairay, nisy ambatan'olona. Arovy ity fotoana ity, Andriamanitra tsara indrindra. Aoka ianao voninahitra no hita eto. Aoka ho ampiteninao ny vavanay androany. Aoka azo anjara ny tsirairay androany. Mba ho voninahitra ho anao rery ihany tahio ny tsirairay aby izay manatrika amin'izao fotoana izao fanahy masina midina eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Panjaka fiadananayo ekena tokoa ny aninao atao
Jesosy zoko be fity tokoa dia tena tsara sady tia atsika. Amin'izao fotoana izao tsika dia iankohaka tsika ao anatrehan'Andriamanitra. Hoy isika hoe indreto izay iray eo, ry raiko feno andro ity zanakao, raha lavitra anao izay dia mahandry. Tany karakany izao tontolo izao raha miataka aminao. Ity zanakao iray eo, nivezivezy mikaro zavatra izay rehetra hita nandramana avokoa. Nandany taona maro nanara-tsitrapo kanefa tsy nahazo izay mahafa-po. Mamitaka mihitsy izao tontolo izao. Ao aminao ihany ny mahasoanay. Jesosy mofinaina, ianao no mahatony izay filan'ny fo. Ataontsika mifotsika rehetra izany izany. Ry raiko feno andro.
amen ho an'andriamanitra ny voninahitra tena hoe ao aminazy no mahasoa atsika amin'andriamanitra reriany ny rahantsika manaraka dia hoe ry tompo andriamanitra andrenanahary eo ira katolika izay ahafahantsika miteny amin'andriamanitra hoe indreto izahay ninina zavatra omen'andriamanitra anao eo amin'ny fiainanao hoe tiana anjara asanao eo amin'ny fanjakako dia hisory anazy misaotra andriamanitra fa afaka manao an'ity zavatra ty ho anao raha iso tena hoe avantage ho anao mihitsy izany hoe manompo an'andriamanitra izany mentsika an'andriamanitra izay kely ananatsika dia hovoninahitra ho anazy reriany dia ataontsika avy hatrany ilay hira mangetaeta mba ho fenona androany takitsika mba ho fenon'andriamanitra siny ny fiainam-panahintsika mba ho velombeloma indray androany ary zavatra tsika avy amin'ny tompo androany fenoy tompo mitafitafy nitady zava-tsoty navokia
no tompo mitafutafu ity sy zano mena famizangaratony afo izan hitaitany famizangaratony dia mbola ampifaliana indray ry havana malala ao amin'ny tompo no hanonona fiadanana isa-tokantranonareo miara-batsika amin'ny anaran'ny tompo ary faly ary mino fa ampitsikitsikina ihany koa ny fankahitansika na ianareo isa-tokantrano izay aty amin'ny tokantranonay izay mianakavy misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ary misaotra ny mpanompony mitondra antsika teo amin'ny fiankofana ny fiderana an'Andriamanitra. Izao olona no foroniko ho ahy izao no hanambara ny fiderana izy zay izao zay dia ianao zay fitaitsika ny andraikitra fitaitsika ny ho tokony nataontsika tamin'ny fiderana iroso amin'ny ten'Andriamanitra isika ndeha hivavaka efa nihiritsika teo fa anasanao ndao hiary hivavaka metraka ny tompo ny teniny mino sady ary za zao dia efa mino fa misy teny omeny Jesosy ho antsika ho ahy ho anao amin'ity anio ity na izanaiza misy anao dia miombona mipoampampona fa iteantsika Jesosy ndao hery vavaka amin'izao fotoan'izao hivavaka isika. Andriamanitra indreto indray ny vahoakanao indreto izay zanakao izay mpanompo kely ihany zay zinona moa zay Jesosy raha hoarina amin'ny fahalebiazanao misaotranao Andriamanitra ny amin'ny fahatsarana ny amin'ny famindram-po ny amin'ny tombonandro ny fofinaina nomenao satria mbola afaka midery mitsaoka manome voninahitra ny anaranao izay tsiraray avy na izay eto amin'ity toerana ity na any amin'ny isa-tokantrano rehetra manerana n'izao tontolo izao maneran-tany ny zanakao izay manaraka Jesosy dia hitanao zany hitanao ny tsiraray avy aminay hitanao ny isam-baravaranay tsiraray avy ary tsy vitany hitanao Jesosy fa mbola hanome teny ho anay indray ianao amin'ity anio ity ary ny teny dia anao ny teny dia taon'Andriamanitra ary ny teny tonga lofo ary izany teninao zany Jesosy no andrasan'ny vahoakanao amin'ity anio ity mitenena aminay tsiraray avy mitenena amiko izay fitaovana anio nindraminao hitondra izany teninao zany satria ny teny tokoa dia tsy ahy fa anao araka ny teninao hoe ny teny ary ny teninao dia fiainana ho anay mitenena aminay toy ny fanaonao ary izay koa toy ny fanaonay satria fiainanay zany fa tsy fahazarana Jesosy mbola vonina ny aina ary anatanteraka izay lazainao satria izany ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany amen. Iny ary efa hitantsika teo ry havana ny vakiteny nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fiderana teo fa iroso avy hatrany amin'ny fidirana amin'ny atsipiriany ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany raha somaritaly ianao vao tafiditra averintsika mivakiana ilay izy tsy maninona mahasoa ny famerenana ny famakinany teny fa ho vakiko amin'ny teny frantsay ny tenin'Andriamanitra izay akatsika fampianarana androany 1 Timothée chapitre 4 épître nataon'ny Paul ho an'ny Timothée 1 Timothée chapitre 4 verset 8 au nom de Jésus. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Amen. Io ten'ny apôstôly Paul
fananarana raha mijery an'ity version Louis II teny français eto ambany masoko ty dia ny titre etsy amin'le 1 Timothée 4 dia zao ny teniny hoe recommandation à Timothée, zany hoe i Paoly no ray am-panahiny i Timoty, fantatsika loatra zany, dia nanoratra n'ity epistily ity izy manokana ho an'ilay zanany ara-panahy. Ary io verset 8 io, 9 io le tapany voalohany no akatsika lesona amin'ity anio ity. Mahasoa ihany, mahasoa kely ihany ny fampiasana ny teny, l'exercice corporel na l'exercice physique est utile. Eny na dia peu de choses ary izy fa ilainy zany. Tsy fantatra aloha eto am-pampidirana hoe mety natonga ny Paoly nanoratra io tamin'ilay zanany tamin'ny Timoty, tsy fantatro hoe mety ngeza be ve Timoty sa tia misakafo be ve Timoty, dia somary niteny le ray aman-dreniny hoe ilaina ihany zanako le manao fanatanjahantena na mampiasa ny vatana. Mahatsiaro eto dadanay isaky miresaka zay, isaky miantso raha izy indraindray dia ory zanako manao sport ve ianao ty, dia mahatsiaro hoe ny ray aman-dreny tokoa dia tena misososy amintsika zanaka hoe ampiasao ihany le vatana, manaova fanatanjahantena sa sisa. Dia io teny io no akatsika lesona. Raha mahatsiaro nareo tamin'ny ray volana lasa zay, tamin'ny volana ambany iny, ray volana katroko zao, tamin'ny 9 septambra, dia ny tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy atsika teto dia hoe marche selon l'esprit, mandeha anaraka ny fanahy. Satria tamin'izay dia nazavaina tamintsika hoe ary fantatsika loatra fampatsehivana hoe ny tenantsika ity tokoa ane, ity vatantsika ity, ity maha-olona atsika ity dia constitué ny fanahy ary constitué ny vatana, l'âme et le corps ity izy vatana ity. Ary zay natokany Paoly teto nanatsirika an'ilay zanany hoe l'exercice corporel, zany hoe tsy azo tsinotsiniavintsika ihany koa ity vatantsika ity. Miresaka momba ny fanahintsika tamin'ny ray volana ambany, tsy verina amin'izay tsonitsika, fa anio dia somary hijerintsika hiresaka hoe ahoana ary fa matoa ny ten'Andriamanitra nanitika an'io, nampianatra an'io Paoly tamin'ny zanany misy antony ao, misy zava-dehibe ao, ary izay no jerentsika hoe ahoana fa maninona no ampiasana ny vatana, inona ny mety ilaina an'izany sy ny sisa. Izay no anankiray. Dia raha mijery an'io tsika, raha hitaritsika le exercice corporel nareo hoe fampiasana tena, dia tonga ao an-tsaintsika avy hatrany no hoe fanatanjahantena. Ny tena marina, ny tenako tsy mpanao fanatanjahantena hoe mahatsianana akory, na hoe tena sportif tena hoe ikuizana na sahala amin'izany, fa ny tenako dia mankafy fanatanjahantena. Amateur tia ohatran'ny rehetrarehetra ohatranao, ohatran'ny hafa izay tia fanatanjahantena. Dia amin'ity anio ity mamelay ianareo fa ny fanazavana hoentsika rehefa hiditra amin'le atsipiriantsika rehefa mobofy an'io tenin'Andriamanitra io dia risaka kely aminao ako ny tantaran'ny Baria de Madagasikara, ary io no mety iverimberin'ny eto fa aza atao mahagaga anao zany fa isika anie malagasy za zao dia malagasy tsara ary mino fa ianao koa malagasy tena ara-dalàna tsara, dia mahafinaritra zany fa mba manomanina sy manembona an'ilay tamin'ny herintaona. Mahatsiaro aho ny fiarahana tamin'ny volana Jolay 2019 tamin'ireny lalaon'ny Baria reny tamin'ny CAN 2019 iny, fiarahana niaraka izay, niaraka tamin'ny ray aman-dreny am-panahy, niaraka amin'ny mpiara-mivavaka, dia mivavaka izay tamin'izany ary tena nandresy ny Baria tamin'izany. Idiko ny fanankososana fa mbola hiverina tsika. Raha izay no jerentsika dia raha isika zany, satria ny fanatanjahantena koa mora havana be dia be. Misy ny sport individuel, misy sport collectif, ohatran'ny baolina zao, baolina kitra na soccer moa izay ty Amerika Avaratra, ny soccer, satria ny football ty baolina kitra hafa indray, fa ny soccer ny baolina filalaovany Madagasikara sy ny Afrika fanaotsika ireny. Mety manontany tena avy hatrany tsika hoe inona raha moa zany nidirany amin'ny exercice corporel sy ny victoire nresahany ranabavy teo tamin'ny fitaliana ny mpampian'Andriamanitra teo raha nametraka izy hoe loha hevitra nomeny Jesosy amintsika amin'ity anio ity ara dia zao, ary manasanao tena hifantoka tsara fa misy afatra omeny tompo atsika anio, ary afatra zava-dehibe, ary tsy misy hoy aho za dia tia ny tenan'izy ity isaky ny meny Jesosy fotoana afaka mizara ny teniny hoe tsy misy tompoko ny kisenasendra eo amin'ny fanompona azy, tsy misy ny fifantsifin'ny-javatra hoe mba tena coïncide taminazy ay teny izay anio, fa tsy misy zany fa ny finoana ny teniny ary ny fiainona ny teniny no iainantsika. Ary tsy mandeha amin'ny fahitantsika ho Paoly fa mandeha amin'ny finoana, ka mino
ary za mino fa efa nelo lalana itokantrano Andriamanitra amin'ny alalany teny ity fa anome teny mamo atsika izy. Loha hevitra an'io dia raha ataoko amin'ny teny frantsay dia hoe ensemble nous vaincrons. Amen. Za aloha dia mino amin'izany ary manasa anao raha mbanimbany ny finoanao raha somary latsa-datsaka hoe za ve mbola andresy dia hoy aho aminao hoe mino fa io ny teny men'i Jesosy atsika an'io ensemble nous vaincrons. Isika rehetra ivoaka mpandresy. Amen zany. Ino izany teny zany. Akatoko ny fampidirana iroso avy hatrany tsika ary ny amin'ny fijerena hoe ahoana ary zany. Raha te handresy isika amin'ny maha-olombelona atsika misy lafiny roa io. Dia izay no mahatonga nanteny taminao teo hoe ohatrany voatery tsy maintsy resaka kely ny tantara mibarea aminao nefany amin'ny matory-teny azy amin'ny matenin'Andriamanitra azy dia ny zava-panahy ny afatra ara-panahy no omen'ny tompo azy sy anao an'io satria raha te handresy isika raha te handresy aho raha te handresy ianao isika rehetra zany izay leo ensemble mila mandray ny teny ary manatanteraka fa ho tonga amin'izay fandresen'izay ianao. Eny ary teboka anankitelo no jerentsika ry havana malala amin'ity maraina ity amin'ity alina ity any aminareo any Madagasikara sy any amin'izay firenena hafa. Raha te handresy aho raha te handresy isika dia izao ny zavatra fahamarinana lehibe tsy azo lavina ary tsy azo idiana hevitra dia izao hoe tsy mora tompoko ny atongavana any amin'ny fandresena. Za manokana dia resy lahatra hoe tsy tongatonga ho azy ny olona mandresy fa nisy zavatra marobe tao aloha tao en amont natongavany tamin'io victoire io. Dia ho jerentsika ary hoe raha teboka anankitelo marobe ireo singa marobe ireo zavatra rehetra mety atongavana miteraka an'izay fandresena izay fa zao telo ihany hoy aho aminao no velabelaritsika eto amin'ity fotoana ity satria tsy manana fotoana lavabe isika fa mino aho fa mbola men'i Jesosy fotoana kotsika manaraka afaka hotohizana izay raha mbola tiany fanamasina ho zaraina. Zavatra anankitelo raha ny atongavana amin'ny fandresena ny voalohany ho jerentsika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ny fikelezanainy, ny faharoa ny fitsipipitondrantena na ny fifehezantena ary ny fahatelo farany ny fifankaherezana na ny fankaherezanao ny hafa. Ireo singa telo ireo no ho resantsika. On va parler pour arriver à ce thème qu'on va développer aujourd'hui. Ensemble, nous vaincrons. 3 points importants, 3 points essentiels nous allons développer pendant cette prédication. Le premier point, si nous voulons vaincre, le travail, la discipline et l'encouragement. On va voir ces 3 points pendant cette prédication. Un petit thème de mantreti. Vous savez ce qu'il y avait là, un thème qu'a voulu on avana. Ni fikelezanainy. Na afaka ataontsika koa io amin'ny teny malagasy madio koa hoe mahitsy hoe asa be. Raha somary asiko majore kely somary poussé kely dia hoe asa be. Andao raha vetrany iverina apatsiaha kely anao ako amin'ity tapany voalohany ity teboka voalohany ity hoe nanahoana moa raha miresaka kely an'ilay barea resako taminao teo mino fa tena mbola ao an-tsaintsika izay tantarany barea zay. Dia izao raha tonga teo amin'ny ampahefadalana izy quart de finale tamin'ny volana jolay lasa teo iny tamin'ny 2019 taona ambany iny dia tsy nandehandeha ho azy ny fahatongavana teo amin'ny ampahefadalana tompoko fa nisy asa be tao, nisy fikelezana aina tsy toko tsy forohana tao ary nisy effort, nisy ezaka goavana nataon'izy rehetra tao. Ary zao izay le manensemble azy, izay le mahisika rehetra azy izy rehetra ny mpilalao ny barea tsy olona ray ny tao fa olona maromaro ekipa maromaro no mivoaka mpandresy tao anatin'izay. Dia raha jerentsika ny tantara tamin'izany fotoana izany dia misy zavatra lehibe tao. Inona raha le asa zavatra anankiroa no azo resantsika ao anatin'le fikelezanaina le effort le teboka voalohany ho resantsika ity dia izao ny mpanao fanatanjahantena anankiray raha tsy resaka sika le barea resako taminao teo raha te handresy izy dia tsy maintsy mandalo amin'reto lalana roa reto izy ao anatin'le asa ataony ao anatin'le fikelezanaina ataony. Tsy maintsy ara-baky teny tsy maintsy manao fanazarantena izy raha te handresy. Izany hoe les joueurs quelle qu'il soit la discipline sportive qu'elles font ils doivent s'entraîner.
l'entraînement est obligatoire. Tsy maintsy manao fanazarantena. Ary ny faharoa ho an'ny baolina kitra zao dia manao kory zareo akoatra ny fanazarantena, akoatra ny entraînement dia manao lalao ara-piralaina izy, manao match amical ho fanomanana n'ilay tena match mba ahafahana manandrandra manatena fandresena. Izay anakory zay no zaraiko aminao dia nanao an'izany ny Barea, tena manao fanazarantena izy, nikotrana izy, nanao match amical izy. Ary eto dia manatsidika sady aminao satria ten'Andriamanitra izy ity, fa tsara ihany koa ny fampizara vaovao amin'ny mahasamy malagasy. Amin'ny herinandro ambony amin'ny 12 oktobra zao dia efa manao lalao ara-piralaina sady indray ny Barea de Madagascar ho fanomanana ny CAN 2022. Mbola afaka roa taona dia zao izy dia efa manao lalao fanitsanana ao anatin'izany, manao lalao ara-piralaina amin'ny Burkina Faso any Maroc amin'ny 12 oktobra. Tiako hiavina aminao dia hoe tsy manao zavatra asa mora ry zareo, fa tena miasa mafy ary mikely ainy. Jerentsika ny tena Andriamanitra ajaniko eo akatoko eo ny resaka amin'ny maha-olombelona amin'ny mampanao fanatanjahantena, fa sokafantsika ny varavaran'ny maha-zanak'Andriamanitra ay amin'ny maha-zanak'Andriamanitra anao. Dia ndao sokafantsika eo amin'ny Corinthiens 2:7. 1 Corinthiens chapitre 9. Ity ten'Andriamanitra ity dia i Paoly dia afaka mitenitsika fa fantatry Paoly tsara mazava-dehibe ny fampiasana ny vatany, l'exercice corporel. Ary eto izy amin'ity version vakitsika ity dia noraisiny noharany Paoly ho toy ny mpiazakazaka izy isika ao anatin'ny lalan-danitra. Dia jerentsika ny 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 ary ny verset 26 ho jerentsika zay. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 et 26. Au nom de Jésus, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à obtenir le prix. 26, moi, donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Raha jerentsika io dia tamin'izany génération ny apôstôly Paoly zany dia efa nisy ny fanatanjahantena, efa nisy ny fampiasana ny tena fanaovana sport. Ary teo Paoly dia naka ohatra anakiroa, un coureur, atleta mpiazakazaka, ary un boxeur eo amin'ny 5:20. Miazo totohondry rehefa mifanadina ny olona dia mazava tsara fa ciblé tsara ny point ametrahana ny totohondry, fa tsy manao foana na hoe araky ny tenin'ny Paoly hoe amelimely rivotra, fa dia resy ianao. Aty amin'ny zavatra ara-panahytsika dia tsisy valaka amin'izany ny ara-panahytsika. Maro sika zao tamin'ny génération anao no niara nanomboka start-up ny fitenenana tely amin'ny ligne de départ. Maro no nanomboka ny miazakazaka amin'ity lalan-danitra ity. Tsofina ny siflena napoaka ny basy hoe go lasa, rehefa nanolo tena ianao eo amin'ny stade ianao zany zao anatin'ny lalan'ny fiazakazahana dia mijery ny rehetra hoe, ary indrindraindrindra mijery ahy Andriamanitra, mijery anao Andriamanitra hoe tena mbola miazakazaka ve le zanako iny, mbola tena ao amin'le itinéraire-n'le parcours-ny ve izy sa sao dia ny abandonne. Ry havana verina amin'ny loha hevitra isika hoe mino raha mametraka anao ty fanontaniana ity Jesosy amiko asianao dia hoe izy aminareo te andresa ry zanako, za manokana dia tonga dia mamaly io, za manokana dia te andresy amin'ny lafiny rehetra, na amin'ny fiainako amin'ny maha-olombelona indrindraindrindra amin'ny resaka ara-panahy, ny atom-panahy sy ny fiainam-panahiko. Ary mino fa torak'izany ianao eo amin'ny stade tsika aiza ho aiza ianao. Ozy izy Paoly eto hoe je cours ozy izy, mais 5:20, mais non pas à l'aventure. Rehefa miazakazaka Paoly ozy izy dia tena miazakazaka ary tena manao amin'ny fo, fa mikely aina ary tena manao asa miazakazaka amin'ny fony rehetra, fa tsy toy ny manao aventure moa tsy hitako ny tena andikana azy amin'ity malagasy, fa ohatrany hoe manao femanao zay ngamba ny azoko andikana azy amin'ny asa fanompona, amin'ny asan'Andriamanitra. Dia io no nampianarin'ny Paoly hoe rehefa tena hiazakazaka retsika amin'ny asan'Andriamanitra dia andao tena hiazakazaka amin'ny fo, andao tena hikely aina
fa zao ny mpanao fanatanjahantena rehefa manao ny azy tsy manao raina azy a tsy manao zara raha vita tsy manao zara raha manao fa mikely ainy donc i confirme paoly any zay aty amin'ny Timothée voalohany toko fa efatra maranatsika ny teboka voalohany iny 1 Timothée 4 1 Timothée 4 verset 10 eo amban'le verset vatsika ity tamin'ny voalohany Timothée voalohany toko fa efatra andininy fafolo dia ozy izy Paul raha mbola nanoiny recommandé any Timothée izy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny français hoe nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Les teny voalohany nataon'ny Paul tamin'izany tamin'ny Timothée dia hoe nous travaillons, nous luttons amin'ny teny malagasy dia tena mazava tompo ny kely aina fatratra izahay ary niaritra ny fararatsiny izany hoe ny zanak'Andriamanitra ny kristianina tena manaraka ny tompo marina dia mikely aina fatratra ny amin'ny asan'Andriamanitra ny amin'ny asa fanompona izay nametrahan'Andriamanitra azy izao sy ianao le resahan'Andriamanitra eto a izao sy ianao tena resahan'ny ten'Andriamanitra eto hoe tena mbola mikely aina amin'ny asan'Andriamanitra ve aho tena mbola hitan'i Jesosy mikely aina amin'ny asany ve ianao hitany ve isika fa tena mbola miasa mafy mbola miasa manohy fanompona nataontsika ao anatin'izao azakazaky makany an-dandro izao sy ianao ny amaly an'izay ary hovaliako zay hovalianao zay a eo anatrehan'Andriamanitra fa ray Paul dia niteny ary io tenin'ny Paul io no ampatsivan'ny tompo ahy androany hoe rehefa miazakazaka ihany dia tena miazakaza satria maro ny mpiazakazaka fa raha ihany no mahazo loka ary ny mpanao fanatanjahantena dia na loka na médaille na coupe no mamendimendy azy fa ny ahy sy ny anao hita ilay loka ilay couronne incorruptible ilay satroboninahitra mandrakizay io ny valosoa omeny Jesosy zay mpiazakazaka tonga le amin'ny arrivé tsy ny abandonne dia ho zaso ianao ane zay mpiazakazaka zay le boxeur zay ny devoly le fanaratsy any amin'ny rivotra ny siblentsika ary ianao ara-panahy no mitifitra ny devoly amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sabatry ny fanahy ary siblenao tsara izy ary resy ny devoly izay le hoe rehefa mamety tontondry a dia jerena tsara ny sible ny fanaratsy zay ary ny fanan'Andriamanitra manohana antsika amin'izay tapitra treo ny teboka voalohany raha hotozo any amin'ny fandresenao a teboka voalohany dingana voalohany tsy maintsy ataoko tsy maintsy ataonao dia ny mikely aina ny ezaka amin'ny zavatra ataonao zay ny teboka voalohany le travail l'effort est primordial et obligatoire et indispensable pour parvenir à notre victoire prochain. Hita amin'ny teboka faharoatsika nijerentsika teo a ny teboka voalohany hoe mila miasa zany mila mikely aina raha dia azo fandresena dia hitantsika fa nanao an'izay ny équipe Barria de Madagascar hoe taminao teo nikotrany zareo nanao fanazarantena ary mbola nanao lalao prara iny izy resako anao teo ho jerentsika ny teboka faharoa raha dia azo fandresena ny zavatra anankiray izay tsy azo ialana ary fomba fiaina mila tinafiko mila iainako mila tafinao dia zao ny discipline ao zay teny frantsay ny fitsipika fifampifehezana na ny fitsipim-pitondratena zay izy lazoko atika amin'ny teny malagasy la discipline ny teboka faharoa zany dia ho resantsika hoe raha tonga dia mahitsy amin'ny teny aminao dia zao hoe raha indiscipliné raha tsy manaja ny fipetra na ny fitsipika fifampifehezana ny mpanao fanatanjahantena anankiray a dia mety andresy ve izy dia avelako ianao anamaly azy hoe misy olona anankiray mpanao fanatanjahantena dia izy a izay tiany atao no ataony a nefa ny izy a mana tena ny batakopery amin'ny podium eo numéro 1 mety andresy ve izy dia hoe ao hoe samy amaly isika hoe manahoana ny amin'izay fa ho resantsika eto dia amin'ny raisiko ihany le ohatra Barria ary mino aho fa faly ianao ny andrehan'izany satria iny ny anampy antsika amin'ny fanazavana sy ny azonao ny teny tian'Andriamanitra ho raisinao a amin'ny fiainanao ara-panandry indrindrindra anio ny Barria de Madagascar zareo mpanao baolina ireo dia zao mety misy efa malaly sika
fa tsy maninona fa mety misy ihany koa tsy mahafantatro fa zao zareo a ho zaray kely aminao re zay sombotsombany kely fantatro tsy malala be aho ary spécialiste en la matière fa mety hoe amateur connaisseur amina sombony ahako dia ho zaraiko aminao zay fantatro zao le izy ny mpanao baolina dia misy zavatra ao anatin'ny discipline ao anatin'ny rigueur sy ny règlement fampifehezany ny mpilalao ny équipe manomboka any mpanazatra ny mpilalao ny dokotera mpanampy ny assistant rehetrarehetra dia zao ny fampihezana voalohany volana ray nataoko hoe volana roa mialohan'ny lalao dia misy ny antsoina hoe regroupement antsona zany ny olona rehetrarehetra ny mpilalao rehetrarehetra antsony fédération nationale ny fédération malagasy ny baolina kitra hoe antsony ianao i capitaine aniseta antsony ianao i l'attaquant faneva sy ny sisa antsony ianao golna melvin fantatrareo loatra fantatritsika loatra dia mivondrona izy eo aloha zany dia efa mipetraka ny discipline hoe izay olona tsony ka tsy tonga mivondrona amin'le regroupement dia dikan'izay dia efa mialandarana ianao aloha zany zay ray zay tsy maintsy mamaly ny antso ianao amin'ny regroupement faharoa rehefa tonga ny regroupement dia mbola me mafimafy any le fifampifehezana mise au veur amin'izay ny eo manomboka eo rehefa tonga le tafahoana ny ekipa mise au veur manomboka eo dikan'le mise au veur dia zao na ohatra hoe any Madagasikara manao zareo any daholo ny sasany misy joueur avany ny sasany dia hoe alao aloha ody kely zalafa ohatrany tena misy ohatrany manimanina ny enakisoso vanjobory zany fa nanao an'izay madama dia alao aloha ody kely vao manao an'izay ianao dia any ianao sy ny enakisoso vanjoborinao fa dia hoany tsara any le izy dia mijery match ianao ohatrany rehetrarehetra fa tsy tamaverina any amin'ny ekipa satria zao tsy mivoaka ao amin'le toerana ipetrahana ary mivoaka ny tanàna amina toerana voafaritra ny ekipa rehetrarehetra dikan'izay tsy zay tia le joueur no atao fa zay fifampifehezana sy fifampitondràna zay satria ny antony dia zao misy victoire lasana sy aloha azy zay any fifampitondran'ny mpanao fanatanjahantena ary nizaniza te ilalao amin'le match manaraka raha vao tsy miditra amin'ireo lalandreo dia hoia hoe lasa spectateur izy lasa mijery baolina ohatrany rehetra izy amin'ny manaraka izy rehefa te anao ilalao dia manaraka an'ireo izy zay ny fizarana fo izy mahafantatro ny amin'ny soccer ny amin'ny baolina kitra dia hoy ianao hoe inona ary ny fandraisan'izany amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia hoy aho aminao hoe ny mpanao baolina ny majorité mpanao baolina rehetra ataoko hoe 99 mba tsy ataoko 100% satria mety misy foana ny sonja ray loasaty sy laozan'izay ray amarara fa ny akabea ny 7 na 9 ny mpanao baolina dia manaja ny fifampifehezana io manaja ny fifampitondràna io dia akatoky indray ny tantarany Barea iny fa sokafako indray farafaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ny mpanao baolina ary zany manana fitsipim-pitondran-tena manana discipline rigueur enjana raha te azo fandresena izy ao aloha ao amin'ny match zay ho atao dia mipetraka avy hatrany ny fanontaniana apetraka ny tompo amintsika hoe raha te azo fandresena isika amin'ity lalan-danitra ity amin'ity fanompona ataontsika ity manahoana ny fitsipim-pitondran-tenako manahoana ny fitsipim-pitondran-tenanao manahoana ny fifehezanao ny maizy anao manahoana ny fifehezako ny maizy mbola hitan'i Jesosy discipliné ve ahako amin'ny asa fanompona zay nametrahany ny antsony anao ny antsony ny fidianany antsika tsiraray avy raha miteny izy hoe tena mbola discipliné ve leto zanako ato amin'ity sempanompoana anankiray ity ianao malala ny sempanompoana misy anao sy ny toerana misy anao za zao manontany hoe raha manontany anazy zao Jesosy dia miezaky ny andinika hoe mbola hitan'i Jesosy discipliné ve za dia aloha zay Jesosy ny resakany amin'izay dia apetrako aminao koa zay hoe mbola hitan'i Jesosy tena hoe tena ty zanako ray ty aloha dia tena mbola fiera mihitsy aho Jesosy ny fa mbola na confinement na tsy confinement ohatra ny hitako eo amin'io asany foana izy ary zay ny andasan'i Jesosy ary raha tsaronao tamin'ny herinany anio tamin'ny herin'ny androany ny tenin'Andriamanitra dia hoe andeha anao zay mahafaly an'Andriamanitra anisan'ny mahafaly an'Andriamanitra izao sy ianao manaja ny fitsipiny manaraka an'izay izay zavatra teneniny sy takiny ndao hoe jerentsika i Paoly any no raisitsika amin'ny fananarana sy ny tenin'nomeny raha nananatra ny zareo tao Tesalonika izy jerentsika eo amin'ny 1 Thessaloniciens Thessalonienne voalohany toko fa 10 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 et 22
amin'io resaka hoe discipline, conduite, règle zay tianao ilazana azy fa be dia be ny synonyme azonao raisina amin'io hoe tsy fitondrateny io. Dia ny tenany ity Paoly ho an'zareo tao Tesalonika tsy fantatra ny contexte atao fa matoa Paoly nanoratra an'ity afa mitsindry mandry ny fanamasina dia nisy zavatra tsikaritry ny mpanompon'Andriamanitra tao, tsikaritry ny apôstôly tao hoe vakitsika 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21-22 manao hoe mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous, abstiens-toi du mal sous toute forme, sous toutes ses formes. Amin'ny teny malagasy io dia mazava be. Andiny faharoapolo dia manao izy hoe fahadio ny fanao ratsy rehetra. Abstiens-toi, zay ny tenin'Andriamanitra. No tenenin'ny apôstôly Paoly ho an'ny Tesalonisiana. Mety nisy tao amin'ireo Tesalonisiana ireo efa kristianina izy fa tratra ny fakapanahy na ny henitra izy na tratra ny fangatsiahana dia miverina tany amin'ny tongon'ny Egypta indray dia lasa ohatra ny nasana nota indray, nasana miverina tamin'ilay zavatra efa nialana, ny bebahany. Dia teto Paoly ny teny hoe ny fanarahana an'Andriamanitra zareo dia misy discipline. Abstenez-vous de toute forme de mal, sous toutes ces formes, ninina endriny. Dia miteny amiko ny tenin'Andriamanitra androany hoe ry zanako, malalako isany, ry havana malala ao amin'ny tompo. Izay mandre an'ity tenin'Andriamanitra ity dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa adio ny fanao ratsy rehetra fa izany no anisan'ny discipline chrétienne takian'Andriamanitra ary tsy maintsy ataoko raha te handresy aho. Eto zany dia afaka miconclure aty aloha saditsika hoe afaka manao makatsaokevitra hoe rehefa tsy manaraka ny discipline aho, rehefa tsy manaraka ny fifehezana apetrak'Andriamanitra isika dia tsy afaka ny anatena fandresena amin'ny lalan-danitra rahako, amin'ny lalam-panompona ataoko satria izaho raha indisciplineko. Ary izay na tonga ny Paoly nanaratra hoe ary mbola fotoana izao raha mbola atao hoe anio dia mifananara. Fa tiany Jesosy isika recadreny, tiany Jesosy isika reo amin'ny teny hoe oh zanako ato le chemin le parcours le itinéraire anao amin'le sport ataonao io, azakazapana ataonao io mila mifady ny fahotana isika. Ohatr'izay ihany koa ireo mpanao baolina ireo raha miverina kely amin'ny tantara teo aloha teo hoe anisan'ny discipline anankiray ihany koa izay zany le fifampitsihana le ataoko hoe mise au vert teo. Misy discipline alimentaire ngeza be ataon'ireo mpanao baolina ireo. Ohatrany hoe za zao anisan'ny tena plat préféreko ny henan-kisoa sy anamamy ohatra na ny saosisy voanjobory. Dia hiteny amin'ny coach sa hoe tena mba ataovy henan-kisoa tsaramaso rangahy, henan-kisoa tsaramaso mandritra ny herinandro fa tena ohatrany manembona nefa le match efa afaka 5 jours. Dia ozy ny olona hoe tena tia raha-kibo ve anao raha taontaona sa ahoana fa baolina nefa amin'ny herinandro ko mbola henan-kisoa sy voanjobory. Dia ajanona le fitiavana tsaramaso sy voanjobory satria le match no banjinina. Ohatr'izay ny amin'ny ara-panahy. Rehefa tiako no tonga any an-danitra, rehefa tiatsika no tonga any an-danitra, tsy possible mihitsy ny sady hiaraka amin'ny fahotana, isan-kelika fahotana no hoe objectif any an-danitra dia sady mba misy hotaota ihany sarotra tsy miaraka izany to. Ary izay na tonga amin'ny Paoly kategorika hoe fahadio. Fa tsy tenenako hoe araka ny tenin'ny malagasy hoe fady ny razanay no manoty e. Dia izay misy le raha raisina mahitsy le tenin'ny Paoly hoe fadio ny io tariavana. Fa ho resy ianao ary ny devoly dia andrombaka dia etaky atsika ary zaza manantena fandresena raha mbola misakelika ota sy mivimbina faharatsiny. Izay ilay teboka faharoa. Dia ary amaranantsika ny teboka faharoa iny ny velonetsy amin'ilay 1 Corinthiens 9 tsika satria eo ihany koa misy fampianarana mafonja izay nentin'ny apôstôly Paoly amin'ny discipline io. Dia nanao atao discipline ny Paoly nizareny tamin'ireo olona atao Korinto hoe tadidio fa izaho miteny aminareo ity nie dia mba manana ny discipline ko ihany koa hoe amin'ny mampitarika. Ary tsika mpitarika dia mila manana an'izay modèle amin'izay fitondrana ny tenantsika izay mba tsy hanala-baraka hanomezana fanalam-baraka ny asan'Andriamanitra sy ny fanomponan'Andriamanitra. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 ery amin'ny farany amin'ny toko fahasivy dia izao ny tenin'ny Paoly amin'ny anaran'i Jesosy hoe au contraire je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié.
mahafinaritra be le terme nampiasainy eto amin'ity second ty hoe disqualifié traitement dur du corps. Teny foany Paul eto ary mifamendro tenin'Andriamanitra tany amin'ny Timothée sy ny menan'ny Korinthiany reto hoe izaho ozy Paul nitondrako ny tenako a dia je traite durement tena mafy dia mafy no hitraiteko ny vatako satria fantatro Paul a fa nofo a tsy andovan'ny lanitra dia tena ataony misy izay atsapany fa mila atao mahatsiapa ny nofony hoe tsy makaiza ny nofo ary tena fitondrany amin'ny ara-panahy zay hoe tena ampiakariny ara-panahy dia traiteny mafy ny nofony miditra amin'ny fifadikaniny izy discipline ataony Paul zany ary discipline ampianarany tena Andriamanitra antsika zany mifadiany mitsoa andro vavaka sy fifadikanina rehefa miditra amin'izay fitondran-teny zay tsika discipline zay tsika manantany eo kaiky eo le fandresena miandry an'izay start-top zay fotsiny Andriamanitra ny amintsika izay le teboka faharoa ho faranantsika ny teboka fahatelo dia maraparana sady ny tenin'Andriamanitra isika hitantsika teo raha te handresy dia tsy maintsy mikely ainy raha te handresy dia tsy maintsy manana fitondran-tena fitsipy-pitondran-tena mendrika le travail et la discipline ary ny fahatelo farany izay ho resantsika an'io satria hoe mbola maro ny zavatra azo rehetrana fa hajantsika amin'io 3 point reo dia ty fahatelo ty dia zao hoe ny fankahirezanao ny hafa l'encouragement d'autrui izay ny 3e point izay mitondra manampy le hafa io izaho zany zao raha miresaka dia tsy izaho no jereko fa ianao zay manaraka io dia mankahery anao manohana anao amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ny tompo androany dia hoe mahafahanao manosika anao manomehery anao tonga amin'ny fandresena dia izay le 3e point hoe ny fifankahirezana ny fankahirezana tsika ny hafa raha miverina farany ako amin'ny tantaran'ny Barea dia tsy fienan'ny Barea intsony amin'ity teny ity fa ajanontsika teo zay historique zay raha tsaronao raha tsarontsika tamin'ny volana juillet tamin'ny 2019 iny dia tafiditra sambany teo ampitantaran'ny baolina kitra malagasy tafiditra 8e de finale Barea de Madagascar ary mino fa isika malagasy nataiza misy atsika na ty Amerika avaratra ianao na any Madagascar ianao na any Maurice ianao na any Afrika ianao na any Frantsa ianao dia niara niombony isika tsy nisy fijerena nizaniza teo tsy nisy fijerena loko politika teo tsy nisy fijerena hoe zanakizy ianao avaiza ianao fa zao Barea jerena Madagascar ray ny eviny dia mijery any Barea tsika rehetrarehetra zay mijery zay afaka mijery tamin'iny dia zao tsy Barea rery nefa no acteur atao anatin'izy iny fa misy acteur 11e joueur no filazany mpanao baolina azy izy io 11e joueur io dia ireo supporter zany ireo mpanohany zany ireo mpakafy zany inona mozy izy ianao supporter fantatsika fa tsy afaka hiditra eny an-kianja izy tsy afaka nilalao baolina eo amin'ny terrain izy fa ny azony atao dia zao manohany no mankahery miray iny amin'ireo Barea reo dia zao no nataony nisy avion spécial ny afreten'ny fanjakana tamin'izany volina tana Le Caire dia tadidio fa tsy moramora le sarany ny fiaramanidina tamin'izany fa raha ataoko amin'ny dolara le izy dia any amin'ny 700-800 dollars canadien ny tsarandarana aller retour tamin'izany ny olona anankiray nefany avion anankiray Boeing anankiray feno anohana ny malagasy ny ekipa malagasy tiako hiavina aminao dia zao raha te andresy ianao dia ilainao ilaitsika ilaiko ny fankahirezana avy amin'ny hafa fa tsy ianao rery akory tsara ny zavatra ataonao teo ilaina ny asa ataonao ilaina ny discipline ataonao fa manampy anao amin'ny fandresena ny fanohanan'ny hafanao ny fankahirezan'ny hafanao dia tonga tany ny malagasy avy any Madagascar sy ny avy any firenena hafa nanotrona tao akoatra ny malagasy famonao Egypte miaraka amin'ny sainam-pirenena hoe alefa Barea alefa malagasy nandresitsika tamin'ny 8e de finale ohatra an'izay koa tamin'ny 4 de finale mbola nandany vola indray miverina tany indray zay nanana fahafahana nanohana ny malagasy zany hoe ny fanohanana dia rehefa misy fitiavanao dia manohana ianao mankahery ianao zany hoe ary hitatsika fa nanampy be dia be ny Barea ny fanohanana verina atao amin'ny lalan-danitra isika azakazam-panahy satria io no ohatra nataon'ny Paoly hoe
tia lalan-dandry tiana dia toy ny azakazaka iny amin'ny stady ozy izy hitantsika tamin'ny verset teo zany hoe raha miresaka isika hoe ilayntsika ny mifankahery dia ataoko hoe hojerentsika ny tenin'ny Paoly ao amin'ny raha i Paoly dia tena ny apôstôly Paoly dia tena ny zarabe mikasika n'ity fankaherezany ity na nanoratra ho an'zareo tao Efesosy izy azafady tompoko jerentsika ao amin'ny Ephésiens chapitre 6 raha nanoratra ho an'ireo kristianina tao Efesosy izy tamin'izany dia afinaritra ity tenin'ny Paoly ity ary omeny Jesosy atsika ilay izy androany fa izao sy ianao zao ilay kristianina tsy any Efesosy tsony tsika fa any amin'izay misy antsika fa ozy izy Paoly tamin'izany hoe tamin'ny reo kristianina tao Efesosy Ephésiens chapitre 6 verset 10 et 11 au nom de Jésus manao hoe au reste fortifiez-vous averiko fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres diaboliques, contre les manœuvres du diable. Le teny voalohan'le paragraphe voalohany meny Paoly ho an'zareo tao Efesosy no indranontsika eto ary tenenin' Jesosy amintsika mahitsy eto hoe mahereza ao amin'ny tompo dia Jesosy mihitsy no miteny amiko an'io miteny ao aminao hoe mahereza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezana zany hoe zava-dehibe no mampahery ny hafa ny havana ary mampandresy ny hafa ianao rehefa mampahery azy ary araka ny resantsika teo dia zao hoe i Paoly raha eo akaikeo ihany raha niresaka tamin'ny Tesalonika izy dia ohatran'ny angavy izy ary nangataka misy moa zany natsorina ao amin'ny 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset jereko vetivety 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 25 dia miteny izy hoe frères ry ralahy ry ranabavy priez pour nous mivavahoana io izy izy ny apôstôly Paoly satria fantany hoe mila fanohanana izy mila fankaherezana izy olombelona ihany ane Paoly olombelona ihany ane aho olombelona ihany ianao olombelona ihany sika fa ampatsahivy ny fanamasina atsika hoe aza manao kapitalista aza manao individualista fa ampaherezo ny hafa samy manany lalatsainy samy manany valeur ny firenena tsiraiky aty aminay zao dia tsopoko aminao aty amin'ny Amerika Avaratra aty amin'ny ipetrahana ity dia ny fomba fiainan'ny olona dia hitanao mihitsy hoe tena kapitalista fort individualista tena poussé raha zay ny azo filazana azy fa ny zanak'Andriamanitra tsy eo ny ten'Andriamanitra makany amin'izany fa oreo ny ten'Andriamanitra sika hoe socialisme spirituel ny fiarahana miaraka ny fiarahana mifankahery mifanoana ary mazava be amin'ny maha olombelona aza tompoko amin'ny manofo sy raha mpanao baolina miinvestir izy manohana ny Barea il investit 2 millions d'ariary 3 millions d'ariary plus ny frais d'hôtel sy ny sisa manahoana ny investissement ataoko amin'ny encouragement ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny encouragement ny rahalasana bavy miara-manompo aminao rehefa hitanao izy hoe io fa tena ohatrany mandalo ady mamay zany rahalahy zany randrana-bavy zany ianao ve le ekipa mi-encourager sa ianao le ekipa mi-observer dia eto ny ten'Andriamanitra mampatsiahy hoe ampaherezo eo ny hafa mahereza Paoly dia nampahery an'zareo tao Efesosy satria mety nandalo olana ara-panahy izy ireo mandalo ady mafy ary mafy no niadiny mpanahy kristianina tamin'izany dia nampaherezany Paoly mahereza amin'ny tompo dia eto Jesosy mampahery aty aminay zao eto famaranana n'ity 3e point ity aty aminay aty Amerika Avaratra nanomboka tamin'ny lakamisy teo dia miverina faritra mena faritra anankitelo aty Québec dika le faritra mena dia mihiboka amin'ny ampahany indrehetra ao anatin'ireo faritra mena ireo amin'le Covid-19 dia ozy Jesosy hoe faritra mena ve dia akivy ianao mahereza ozy ny ten'Andriamanitra amintsika zay ao anaty zone rouge ny aty Montréal sy ny any Québec sy ny any amin'ny faritra hafa sao dia raha-palaso sy ny any akaikiny Québec iny ny any Madagasikara efa miditra amina miverina amina déconfinement total mahereza tsy mora koa ny atrehana an'izany avy eo satria mafimafy le confinement teo mahereza ozy Jesosy ny amintsika dia izay fa zava-dehibe
ary tsy azo lavina fa manampy azora ny fandresena ny fanohanako ny fanohananao ny fankahirezako ny fankahirezanao a ny hafa azo ny fandresena tsy mandeha lavitra aza mandeha lavitra aloha fa hoy ny tompo hoe raha te ampandresy olona ianao dia atombo eo amin'ny eo akaikinao izy ny eo akaikinao ny vadinao rehefa manambady ianao ampahirezo vadinao ary miangavy anao Jesosy miangavy anao ny tompo ampahirezo ny vadinao ampahirezo ny zanakao raha fa manambady manjanaka ianao satria izany a ny devoir parental ary spirituel ampatsivany ten'Andriamanitra amintsika mila mifampahery ary faly reo zanakao reo rehefa ataonao zany courage zanako a tsy afaka bebeseva ianao c'est pas la fin du monde mahireza fa mbola mahazo mention tsara ianao amin'ny herintaona zay teny zay dia miteny anao fa ça va percuter amin'ny ankizy ohatray koa vadinao manao tapaka angana isanao very ny asako dada ay mahirezy mety miverina ra confinement dia tapaka andreo ny asako fa tsy mandritra ny 28 jours dia amin'ny 28 octobre indray vao 8 eo mahirezy ampahirezy azonao ampahirezy ary raha manana fahafahana ianao amaranako azy amin'ny teboka fahatelo iny dia manaova investissement toano arabola zay azonao ampino tsara ny teny a tsara ny fankahirezana ten'Andriamanitra fa raha hitanao le olona fa manana besoin hoe tena mila fanohanana arabola dia apio izy aty aminay aty Québec zao dia misy initiative tsara tambileo Canada mamela anareo izaran'izay eto asa fanompony zany ary aza ketraka amin'ny fanaovatsoa hanampy famille maromaro any Madagasikara isaky ny faritany ao anatin'ny ezaka ny ekipa ary isorana tompony nametraka an'ireo ekipa ireo zay mijoro fa manao zay azo atao amin'izay hoe mifankahery mifanohana dia zay vola azo eo a dia alefa amin'ireo famille ireo marina hoe vonjy ranovaky tolo-tanana ihany fa manao arak'izay avidian'Andriamanitra manohana ianao dia mbola ao anatin'ireo feuille de fond ny ekipa amin'izao aty Québec fa mino fa anampy an'io ekipa io Andriamanitra satria asa fanompony zany ary asan'Andriamanitra izany ary zay zavatra tora tsy voatery fantatry ny olona fa rehefa manao ianao Andriamanitra mahitanao ary Andriamanitra mahitanao iny no amaly anao any manginginy izay teboka telo zay ry havana no azo ifampizarana an'io tapitra ny fotoana nomena ny amin'ny ten'Andriamanitra raha mbola omeny Jesosy fahasoavantsika afaka mbola hotohizany dia mbola afaka manohy an'io fizarana sy famelabelarana ny tenin'Andriamanitra io hoe ensemble nous vaincrons tsy ho tonga amina fandresena mihitsy isika raha vao tsy mikely ainy raha vao tsy misy fitsipika fitondran-tena mendrika ary raha vao tsy mankahery isika dia tsy ho tonga amin'ny fandresena isika si nous voulons ensemble nous vaincrons il faut que nous travaillons nous traitons durement notre corps nous devons avoir une discipline et une rigueur ferme. Alphater, nous devons encourager, supporter les autres. Ari, izay teboka telo zay no tian'Andriamanitra fantsihanao boky ao amin'ny fonao androany hoe eo mbola eo amin'ny parcours tsika eo amin'ny azakazaka tsika eo amin'ny stade tsika zao a aza dino ireo teboka telo ireo. Inona ny conclusion azy faranantsika ny teny inona ny conclusion lesona azo tsoahana ao anatin'izay raha mpanao fanatanjahantena ianao na professionnel na amateurisme na professionnalisme ao anatiny ianao miaina amin'izany dia zao misy zavatra anankiray atao mpamaranana misy zavatra anankiray izay tsy azo ditsika tsy hita micontribue izay manampy i lehibe azotsika ny fandresena io ataoko forme conclusion le izy mba voatazonao tsara le teboka telo resahana teo mila mikely aina mila mifetena ary mila mankahery fa ny conclusion générale amin'io teny io dia zao hoe raha misy olona anankiray tompoko hiazakazaka izy mpanao fanatanjahantena ohatrany hoe barea zao na mpanao azakazaka 100 mètres na 100 mètres haie na 100 mètres 400 mètres relais dia zao vao mijoro eo amin'ny stade izy a start-up dia misy hery manosika azy ao zay le tsony ny vazaha amin'ny teny français hoe misy motivation ao hijoroana eo amin'ny stade dia raha nokatra ny fanontaniana io a dia élément de réponse ray no zaraiko aminao hoe raha mijoro eo amin'ny stade moa le joueur na lay athlète anankiray dia motivation any anankiray izay hitovizany joueur rehetra maneran-tany dia minona
araka ny ten'andriamanitra teo hoe miezaka ny azo ny loka na azo an'le médaille d'or na mahazo an'le coupe raha sport collectif mahazo an'le coupe champion du monde champion d'Europe champion d'Amérique champion d'Afrique zay ny motivation commune zay ny mpanao fanatanjahantena ho an'ny mampiasa vatana ho an'ny mpanao exercice physique ny aty am'sehatry ny fanimpoko a manontany ahy andriamanitra zao am'izao ozy zao hoe inona ny motivation anao Michel inona ny motivation anao Johnny a raha anaraka anay ianao eo amin'io azakazaka io inona ny motivation anao dia mipetraka amintsika ny fanontaniana inona ny motivation ako zao motivation antsika raha hiazakazaka eo amin'io azakazaka ny lanitra io tsika dia hovalitsika zay rehefa avy eo alao ianao sy andriamanitra ny amalo hoe mbola mahita anao motive ve andriamanitra raha formuleko le fanontaniana mbola mahita motive ve andriamanitra hoe tena mbola mazotony ianao ny asa sa hoe ohatra no lavy ty tantara ty zany zalahy ohatra mila break kely aloha mbola mahita anao motive ve andriamanitra alao ianao sy andriamanitra ho any amaly azy fa ny mpanao fanatanjahantena vao mitotony eo amin'ny terrain izy dia ny objectif hoe azo ny kopy ary io natonga ny Paul niteny teo amin'le Corinthiens 9 teo hoe ny antsika kosa le kopy andasantsika dia le satroboninahitra ny an-danitra ary mampirisika antsika ny ten'andriamanitra mankahery antsika izy androany hoe mahereza amin'ny herin'ny faherezana fa zao ilay kopy andasanao io nge efa noman'i Jesosy anao dia le satroboninahitra tsy mety loha rehefa tafity ianao amin'le parcours amin'le azakazaka dia koronen'andriamanitra ianao ty le zanako mafy any zay fikelezana nataonao zay hitako mihitsy ny autodiscipline nataonao fa ary mbola niezaka nanampiny hafa koa ary ianao tao anatin'izay fa tonga soa ty an-danitra ino ny koronanao ty ny valosoanao zay le motivation raha mijery an'izay tsika mijery an'ilay mandrakizay tsika mijery an'i Jesosy izay efa nanolotra ny fitiavany nanolotra ny aino atsika dia io no manampy atsika atozany amin'ilay azotsika ny fandresena sy ilay victoire Romaina 7:7 teny diso fantatro loatra manoatra noho ny mpandresy isika nous sommes plus que vainqueurs amin'ny alalan'ilay tiatsika dia Jesosy azo atao tsara ry havana no mahazo fandresena ary manoatra noho ny mpandresy isika rehefa ao amiko ao aminao ny fitiavana ilay motivation ilay motera manosika dia ny fitiavantsika ny Jesosy satria Jesosy nge mampandresy ahy Jesosy ane le mampandresy antsika ka rehefa tianao izy rehefa hitany eo aminao ny fitiavany nazy mazava ho azy atosiny ianao any amin'ny fandresena tsy misy Jesosy anosika anao any amin'ny fahareseny zany efa hitan'izao ianao fa ty azy dia hoe aleo ianao aloha resy eto andriamanitra dia mazava ny tenin'andriamanitra io manoatra noho ny mpandresy sika ho ny apôstôly Paoly satria expérience fahatsapana ny ainan'ny Paoly zany tao anatin'ny mission apostolika nataony nandritra ny 20 taona mahery teo Paoly no mission apostolika missionnaire ny tao Roma izy ny tenany eo izay sy zay no afatra nomeny tompo antsika isika rehetra ivoaka mpandresy le isika rehetra dia izao zay ianao zay isika mitambatra zay ivoaka mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy ilay tiatsika eto mpamaranana raha ivavaka isika nomana ny fotsika mpanao hoe Jesosy hoe inona ary ny tianao ataonay dia ndeha ifona anontany tena eo anatrehan'andriamanitra ny tsirare manasanao sady hoe akipy masonao raha azonao ataony miaraka amin'ny kipy mivavaka ampo amiko amin'io hoe tena mbola mikely aina ve aho amin'ny asan'andriamanitra tena mbola mifenitenako ve aho ny ara-panahiko ny indrindra sy ny ara-nofo ary tena mbola manampy ny hafa ve aho dia manasanao sady hivavaka sady aho mifona eo anatrehan'andriamanitra ndeha hibebaka isika raha natsiary tena hoe tena ohatra ny efa tsy mikely aina tsono anao tokoa ane za Jesosy ohatra ny tena valiny ohatra ny natory Jesosy ohatra ny tsy ohatra zay tiako atao no atao nefany mitaky amiko andriamanitra hoe fadio ny ratsy aza manota ampahirezony fa raha mitady ty teny ianao ilaina ny tiany teny fa ny tiany tena antsika mihoatra tsy mety eo anatrehan'andriamanitra ampahirezo ny mpanompon'andriamanitra ampahirezo ireo miara-manompo aminao ireo olona fiangonanao ireo diakona aminao ireo mpiara-mitendry aminao ireo mpiara-mivety aminao mba misosohena amin'ireo fa anao hoe aiza ho aiza zao ireo namako ireo aiza ho aiza ireo mpiara-manompo ireo na dia faso texte izy rehefa avy eo hoe tena mankahiry anao ny amin'ny zavatra alalovanao na ninoninona fa Jesosy ampahiry vavaka isika ny amin'izany teny zany andriamanitra
misaotranao zay fanamasina ny amin'izay teny zay. Ny teny dia teninao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny afatra mahitsy, afatra mazava nomenao anay. Izahay rehetra dia afaka ny voaka-pandresy amin'ny alalanao. Mazava nefa ny fampianarana nomenao anay teo fa tsy afaka ny anatena fandresena kory nefa izay Jesosy. Raha vao tsy mikely aina, raha vao manao izay tianay atao, ary raha vao tsy mampahiry ny hafa, manampy ny hafa izay, dia mety tsy afaka ny anatena fandresena satria izahay rehetra ensemble, izaho sy ny rahalahiko sy ny anabaviko no ilainao miaraka aminao, araka ny teninao sy ny fitsipikao, dia manatena fandresena zay. Mifona aminao zay Jesosy amin'ny tian'io ity. Olombelona sy raha nofo sy raha zay. Ny vatana ihany zay mety manana ny tsy fahatanterana, manana ny fahalemeny nofo, kanefa ny anao eto mbola nampatsiahy indray hoe fa dio ny fanao ratsy rehetra e, aza manoto. Raha tia azo le valisoa mandrakizay dia mila mifady ny fahotana. Satria izay ny disiplinina takianao ary apetraka ao fantsianao mazava aminay izany teny izany an'io hoe fadio ny ratsy, fadio ny ota. Fa tsy handovan'ny lanitra izay tsy manana fahamasinana, tsy ho tafiditry ny lanitra ny tsy masina, satria masina ianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao izay nanaraka ny teninao ary ity teninao ity dia naiza izay olona mandray azy dia ikasika azy ny fananao masina ary anitsy ny dianay izahay raha misy tsy mety nataonay. Satria tianay ny andresy hiaraka aminao ary mino zay fa ianao fa eo foana ampandresy anay. Makasitraka fanamasina ny fombanao ary aza vela miverina aminao zany teny zany Jesosy raha tsy manatanteraka, mahatanteraka izay ilainao aminay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Tompo, amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika ny amin'izay fotoana izay. Izay tena Andriamanitra nomeny antsika tamin'ity anio alahady 4 oktobra ity. Dia makasitraka ary manantitra ny fankairezana antsika tsiraray avy izay nanaraka fa tsara Jesosy ry zareo mety ny contexte hitako iainako mety amintsika hoe tsy tsara, mety tsy mampalezy antsika, mety tsy confortable antsika fa les zones de confort nao vao kitikitika fa atsoan'Andriamanitra misy koa tsika hiala amin'ny zone de confort tsika dia mba hanao anampy ny hafa sy ampahiry ny hafa araka ny teniny teo. Amarana koa azy dia mamelà nareo misy témoignage fohy ray 2 minitra mikasika an'io hoe exercice physique, exercice corporel io hoentiko amezana fonan'Andriamanitra sady ifankahirezana satria nofo sy ratsika araka ny tenin'ny Paoly teo dia ilaitsika le fampiasana vatana ilaitsika ny gym, ilaitsika izany activité physique zany. Tamin'ny heritaona sa tamin'ny roa taona lasa tsy tadidiko le zanako lamatoa mba anisany mpakafy baolina ary teny tamin'ny mivady izy za dada sy neno izy mba tianao soccer dia ozy ako mijery mivady hoe dahoara mpanaovina izy dia rehefa grande vacances dia manao baolina izy dia misy club zay aty amin'ny tanàna misy anay dia manao entraînement fa sy match amical izy isaky ny semaine dia zay amaray mandreny ianao zany mazava tsy maintsy manatitra azy any amin'ny stady any amin'ny terrain eo amin'izay zany dia za amin'io zany zay mivady na zana vadiko arakarak'izay aneo dia eo ianao ady indray sasany 1h30 le kotrana manomboka amin'ny enina sasany ariva hatramin'ny 7 alina eo anao mijery tamin'ny voalohany aloha zany sava sady faly le ankizy dia eo amin'izay zany mametra-panontaniana ianao hoe inona no ataoko mandritry ny adiny ray sasany eto amin'ity stade fa za to jeren'ny stady aho za io miresaka dia isorako nyvady fa tamin'izany fotoan'izany izy niresaka tamiko hoe mila mikotrana amin'izay kotsika dada fa dia inona no atao elabe eto ary isorako an'Andriamanitra ary isorako ny vadiko manokana fa nitairiny ato amin'izay hoe afaka manana fotoana ny ianao ikotrana nanomboka teo rehefa na dia isorako an'Andriamanitra raisiko fahasoavana le izy opportunité hoe le zanako manao baolina eo za midina amin'le stade ikotrana reo mikotrana manao mivelo efa matonatonany maro tsy nanao exercice physique ary eto aho zany dia ankahiry anao hoe ilaina le izy ary mi-encourager anao hoe ataovy dia nanomboka teo fa dia mitena anao reo fa nanomboka herinandro roa tena nanakotsako daholo vatapeko sy ny ranjoko rehetrarehetra satria ela be tsy mikotrana fa ohatrany nandehandeha ho azy teny dia ny sakafo sy ny sisa dia rehefa miverina nikotrana amin'izay tena nanakotsako nandritry ny 2 semaines teo fa vitsy 2 semaines zay rehefa nananohy foana amin'izay tsy isy an'izany douleur sy manakotsako zany tsony ny tika viana dia zao tsy maintsy misy effort ataonao ao tsy maintsy mametraka discipline ianao dia nanomboka teo ka hatramin'izao isorako ny tompo dia mametraka an'izay fotoana zay zay na zay mivady na zareny arakaraky ny fahafahana dia ndao ikotrana kely ary isorako ny tompo fa
isorana to fa ty aminay aty Amerika avaratra dia izarana aminareo any amin'izay misy atsika tsiraray tamin'ny ete lasa teo iny misy vondrona maromaro zay mpiara-mivavaka mpiara-manompo ary samy malagasy aty manao activité eny amin'ny parka dia sady manao mouvement physique no mideran'Andriamanitra fitness and praise moa ny antsony sasany azy dia misy koa groupe hafa miaraka amin'ny coach zay mpanao fanatanjahantena matsianina misy dia isaky ny zomana sabotsy makany amin'ny parka iny koa dia manao io exercice physique adiny ray sasany ny tiako viana dia zao tsara ry zareo mikotrana ary io tsy misy hoe ray aman-dreny na zanaka na iza fa miara mikotrana hoe daholo miaraka amin'ny pratique sady miona ny famille miona ny mpinamana ny exercice physique vita ny objectif ny finalité n'ilay kotrana dia zao salama ianao zay ny victoire dia efa salama tsara ianao tsy tomady ianao dia modèle tsara zany ny eto aminay zao mpimaso kely ny ray aman-dreny am-panahy dia anisan'ny tena motivé amin'io ary modèly hitanay ekipa hoe ay tena pastena koa ke mikotrana be mahafinaritra zany dia tsara lay tahaka zany tsara lay natahako zay mijonona fahatelo izay no fizarana fa mampirisika atsika ny ten'Andriamanitra hoe ilainy l'exercice corporel est utile aux ispolin marina hoe ara-panahy tena nitianydresana le piété fa aza atao ambany zavatra mikotrana ary mbola tsy mikotrana ianao dia mampakarina manombo manaova mikotrana fa anampy anao io dia tamin'izay fotoana zay atreto dia isorako ny tompo fa tsy nijanona tsony fa nitohina anao an'izay izay atreto dia mankahery anao fa ianao ny bénéficiaire voalohany amin'izay dia manampy ny hafa koa ianao ao anatin'izay ary rehefa manao ianao dia mahely koa ny hafa hoe ay ohatra manao koa sy ary tonton ohatra lasa nikotrana iny koa tantinina fa taitra hoe ndao koa ananao dia zay lay misy effet le izy boule de neige mira roro dia lasa boule de neige ngeza be satria mifampisitrontsika ao anatin'izay fifampitaizana sy kotrana atao sy fitaizana ny vatan'izay izay no lava izay no foy izay no ela zay no haingina riavana fa dia hofaranantsika ny ten'Andriamanitra rehefa avy eo ny sekoly lady on vous invite tout de suite après le culte miaraka amin'ny taty botsy taty volotsemo sy taty responsable rehetrarehetra monitrice misaotra ndray aman-dreny any koa mahatoky amin'ny zanakitsika amin'ny sekoly lady izay ny fotoanantsika anio voninahitra ho an' Jesosy ary manome fotoanantsika Jesosy na mbola tsy tonga izy amin'ny heriny anio misy mpanompon'Andriamanitra efa nomaniny sady hitondra telo anao amin'ny heriny fa dia aza miala amin'ny fanomponan' Jesosy tadidio ny teniny anio asa kely ainy ny fifehezanteny ary mifakahirizana ivavaksika ary ametraka ny tompo ny herinandro sy ny fiainatsika ary ivavaksika misaotra Andriamanitra ny amin'ny fotoana nomenao ny fotoanan'io dia fotoananao taminay tsiraray avy mame voninahitra anao zay ary aza izahay no omena ny voninahitra Jesosy fa aoka ny anaranao rery any no ny famindramponao sy ny fahamarinan'ny teninao ampio ny tsiraray avy aminay koa tompo anetry tena ary anatanteraka sy ampiatra zany lazainao zany hoe ikely ainao amin'ny asanao ary ifeny tenanay satria mivokatry ny fanamasana hoe Paoly dia ny fahononany teny ny fifehezanteny ary ampio zay iainan'izany ary ampio koa zay ankahiry ny hafa ary anampy ny hafa namanay misaotra ny amin'ny teninao satria mino zany zay izy ao Jesosy fa rehefa mampiatra andreo dia andresy miaraka aminao ary azo fandreseny ary mametraka ny vahoakanao zay mitsodrano azy araky ny teninao hoe ao amin'ny Romanina teo hoe fa manoatra no mpandresy isika amin'ny alalanay tiantsika dia Jesosy dia ivoaka mpandresy hatrany ane zahay rehetra amin'ity anio ity sy ny hoavy tsy fantatra rehetra miaraka aminao apetraka aminao ny vahoakanao tsiraray avy ary apetraka aminao ny anio sy ny herinandro vaovao zay omaninay sy ny volana oktobra sy ny trimestre faran'ity hatramin'ny farantaona ho voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ho anao ny dery ny haja ny voninahitra mandrakizay amen dia samy ho tahin'Andriamanitra mari-pena tompoko